nanatanteraka fampirantina mirakitra ny tantara-pirenena malagasy amin'ny alalan'ny sary nanomboka tamin'ny taona 1790 hatramin'ny taona 1794 ny anta izay misehatra amin'ny sary mirakitra ny tantara-pirenena malagasy nanomboka androany no nanaovana io fampirantina io tao amin'ny lapan'ny tanànan'ny Mahajanga ary maharitra atelona ny faharetan'izany tonga tena toerana avokoa ny solotena mpanjakana teto an-tanànan'ny Mahajanga nanome ny voninahitra ity fampirantina aratsara ity. Mandritra ny taona 1790 no anamaritsika ny fahatsiarovana ny fahakelopolo taona ny nisian'ny toeram-panafana malagasy izany hoe ny raharaha sy amin'ny maritra 1790 izay no anton'ilay fampirantina ampahafantarana ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny mahakasika n'izay tantara-pirenena izay ary tsy adoson'anjara tao anatin'izay ny faritreponenzy ny mpianatra ny pirenena tsotra mpikaroka tantara ny mpandala ny soatoavina malagasy no entanina itoka hitsidika ny tantara-pirenena satria fampirantina izay ataon'ny anta ny teny mety mandala ny teny soratra mitoetra fa ny sary mahakasika ny tantara-pirenena tsy manday dia aranty atao amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga zany ireo sary mahakasika ny tantara-pirenena rehetra ireo nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny raharaha ny 1790 niampita ty amin'ny repoblika voalohany sy ireo fitondrana ny fandiry ary ny tantara ny repoblika faefatra izay diavintsika ankehitriny telo andro tsy akianto nanaovana amin'ny fampirantina etsona ny pirenena tsy ankanavaka indrindra fa ny mpianatra satria isan'ny manampy be dia be ny mpianatra ny mahafantatra ny tantara-pirenena satria fandaharam-pianarana iray ao anatin'ny taom-pianarana izy io. Anisan'ny vavolombelona tsy azo fafana ahafahan'ireo taranaka faramandimby mahafantatra ny tantarany Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1790 hatramin'izao taona iainantsika izao. Entanaraka izany izay olona rehetra manana ny rakitsary mitahiry ny tantara-pirenena malagasy.